manome tsiny ny piasan'ny fahasalamana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'ity vaksiny fanefitry ny lefakozatra ity indrindra fa rehefa any ampianarana no anaovana ny vaksiny misy amin'ireo ray aman-dreny aza ny mandraona ny piasan'ny fahasalamana mihitsy amin'io zavatra io nambaran'ny ministra fa miara-miasa ihany ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fahasalamam-bahoaka tsy misy tokony atahorana ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra hoy izy fa vao maika mampitombo ny hery fiarovana izay efa misy ao amin'ireny ankizy ireny fa hitanareo tsara ny olona polio efa ka io dia mila resaka zany ministera miraka ministera fa alao manao vaksiny tsy efa tsy manao vaksiny tsy azo ho avy indray ny hetsika fanaovana ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra izay tanteraina eto Madagasikara manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 20 ny volana oktobra izao.